ny sosialin'ny mponina teto Vatomandry no tena nojereny ny fikambanana fity manokana. Nisy ny fizahana fahasalamana maimaim-pony nomeny ity fikambanana mpanao asa soa ity ireo mponina teto an-toerana ny ampy ny fanomezana fanafody sy vitamina maimaim-pony. Fokontany telo teto amin'ity tanàna ity no nahazo tombotsoa tamin'izany dia ny teto Saint-Augustin, Benambo ary Oitsara. Inona avy zao ny aretina mampazo anareo aty? Maro, eo ny fivalanana, tazona. Eo ihany zany tegna zava-dehibe. Ianao zao inona nahatongavanao teo dokotera teo? Za zao dia mikasikary rano satria zay eto lavitra be ny tany andeha tadiavana. Misy mialagny amin'ny 4 km vao tonga amin'ny tany tadiavana nefa zay mivezivezy. Telo isan'andro mivezivezy amin'ny lalana lavabe dia mahatsapa fareraka be za dia zany nahatonga anay teto. Nanahoana tamin'ny fandalovan'ny cyclone iny, manahoana ny fahasalamana ny mponina ety? Ny fahasalaman'ny mponina aloha dia amin'ny arakaraka ny toe-batan'olo. Misy sasany marofirofy, misy sasany kosa tsy dia nisy fiantraikany firy tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza. Rehefa tsy salamina nareo dia aiza no mandeha? Any amin'ny hôpitaly, Fenerive. Fenerive? Tsy lavitra? Mangala 10 km. Nandritra ny fizaham-pahasalamana ity no nahitana ireo mpitsabon'ny fikambanana fity ity zazakely 10 taona ity izay toetra ny hydrocéphalie. Mizahona manokana izy ary nodiniana ny fomba mety hikarakarana azy. Nitoy tamin'ny fitsidiana ny hôpitaly teto an-toerana ny dian'ny fikambanana fity. Teto amin'ny service pédiatrie dia zaza fito no tsabony eto izay samy notoloran-dramatoa Rajoelina Vatomamy sy kilalao tsiraray avy. Teto amin'ny maternité kosa, vehivavy Terabao miisa 110 no nozaraina fitaovana samihafa nahitana koveta, bodofotsy-njaza ary ny hôpitaly nomena kodoro, lay sy bodofotsy, chaise roulante, koveta ary iso. Teto Fenerive ihany koa dia nisy ny fidireny ireo mponina tato amin'ny fokontany sahorana. Ny ankabeazan'izy ireo dia fianakaviana mpanjono ary tena sahirana. Vao maika ny tomba nefa ny fahasaranan'izy ireo taoriny ny fandalovan'ny rivo-doza Giovanna faranteo. Manahoana ny fahasalaman'ny ankizy taorinan'ny cyclone iny? Sy betsaka sy mianatra amin'zaza sy salama koa tafiditra hôpitaly tafarany. Dia tafiditra hôpitaly eo amin'ny tapabolana zany zany narary vavony. Tafaran'ilay cyclone iny taty zany. Dia ankoatran'izay inona ny aretina afa-pahazo ny mponina ety? Tazona dia fivalagnana aloha matetika le mahazo le zaza aty. Toy ny tao Vatomandry dia notsidian'ny fikambanana fity ihany koa ny hôpitaly teto an-toerana. Notolorana kidoro vavao sy bodofotsy, vase de nuit, chaise roulante, koveta, siso ary lay ity tobim-pahasalamana ity. Tsy disan-jara tamin'ireo fanampiana ireo ny vehivavy Terabao teto an-toerana. Fanampiana izay heverina fa hanampy azy ireo tokoa amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro aorian'ny ny fiterahana. Sotra betsaka dokotera tonga fa mbo misy mamonjivonjy aminay. Nandalo moa ilay cyclone taky igny betsaka le varimbalana aretina indesiny. Ke igny tsy fidiany lefa dokotera tonga koa fa misy mpitaha igny. Sotra betsaka igny zare le mbo hitaha ilay agny manetiko. Na sery, na valvalana aretina, na ngandoha. Dia misaotra betsaka. Sotra ny fikambana fitia zegny zahay namandefa ny fagnampiana amin'ny fagnafody hitahany marary eto amin'ny tanàna entana ambony sahora. Nitondra ny vitamine, ny ody kankana, ny tsabony marary ody fagnafody tsy maimaim-poagna. Wadino iu veli Chuva fafa novina Aton-tsay que ilay fijerinao Aton-tsay que ilay fitsikinao Toy ny fitombaka sy tsy afaky intsony fa mitoetrao